SF Radio. Hiarony lanja tantara nosoratany Rakotovara Odon Fidelis. Nandray fio Tovorazana Mamonjy, Nanatotosa Bruno Rakotomalala. Izany tsy nile androandro mihitsy za le tsy zany ohatry mivalaka be tamin'le tongotra malinika marina. Tena leo iterikaikaiky ety ihany aloha androany. Saonao izy lary mihitsy. Elako lesy kely aina zay larana tsisy 10 kilometatra koa very izy, sady netana avintsika koa ary kely fotsiny ko. Aleo mitodidomena avaratra indray androany. Sady ety akaikaiky ety ny tsy ahitana entana firy zany de tsara ihany tsika raha hoe mandeha lavidavitra koa. Ka mavesabesatra angelesy niasa tamin'ny herinandro iny dia zara raha niverina ny ainako. Zara lesy misahana ny asa rehetra ho tokantrano iny, mbola tsy mifezaka amin'ny fandehanana lavitra zany. Eny mafy any aloha le mipetra dery. Fa zao lesy rimenja, za mieritreritra hoe andao le tsy hiketrika zavatra hafa fa ohatra ny tsy dia ahitany vola firy angely mitsimboka sy mivarotra tapabity. Ela vao mahazo nefa mbola tamiraindry zalahy ihany ny vidiny. Ka raha mahita tao moa maninony fa mandra-pahitana izay serafa dia aleo tohizana ihany no ty sery tiako. Sarotra angely sy mitady asa ary ranto. Eny ka tsy maintsy hoe izay nge. Fa dia nyzao lesy dia efa mihevitra mikaroko an'izay ho atao. Antra mandrak'izay eo angely ty romenjany. Marina aloha ny lafa rehefa mikaroko angely saina dia mivoatra tsikelikely eo. Ny tena mampandra angely izy dia le mionona fotsiny amin'izay ananany, ary toesaina mionona fotsiny eo no ananany akamaroan'ny malagasy ankehitriny. Zay indray raha menja sy ny moraliny tsy ka marina zany rato tokony tafavoakotsika raha hoe manana finiavana hitady zavatra tsaratsara trano fa tsy hoe voatsy naombo ny zavatra ray dia kivy sy miravoravo tanana. Fa aiza aloha ty dientsika roa lahy ty ohatra ny mandeha fotsiny mena varatra izy zany tsy tahita lahy izy hitany lary rano mangamanga tsara tazan'ry dia indray aloha tsika androany dray angala ety hitsangatsangana eny amorom-pare fa tsy hikandra sady ohatra ny lavidavitra angely ty izany romenjy fa ringa izy io fa ren'ny rano misy tanana olo zay eo akaikiny eo. Efa nandalo teny mantsy zay ndray andro zay fa misy asa mety amintsika ao. Zay zany ko rehefa menja manao hoe mety dia efa mety tokoa letsy zay. Tsy misy tanàna mihitsy angely ety amin'ny manodidina ety izany. Ka raha ny filazany tadana hoe dia hoe feno tanàna nanamorona ny renirano iny fa toa hoe lasa nitondra-drano be moa ndray taona izany. Izany hoe letsy ohatra ny toerana mahalasa vinany be izany ko. Aleo atomboka nikandra fa ohatra ny variana amin'ny resaka eto fotsiny tsika sy lahy dia aleo eto amin'ny mahadidio eto lesy nikandra no napetraka. Ohatra ilety fatana sase plastika sy baoritra lesy mibetsaka eto. Za sy lo foana aloha fa vao manomboka letsy io sady any ambany eny angely ty ny tena ahitana ny tapabe. Vao angana ihany ny lozan'ny tompo ity trano ity zany hoe tony faharavany mihitsy ny nandrozan'ny tompony azy ka. Mbola tsy lotsiry mantsy raha mipakofako tafajanony eto toy izany kiro fatopatiny entana. Mety tony amba le trano olo tsy fity no nasanjona sy olany etsiro. Mampalahelo ny raha malagasy sasany tsy tia sasatra kanefa tiana-karena tampoko. Ary to revo dia revo nge izany romenjy sa betsaka amin'ny lao loha fatombohitra sy taratasy mibetsaka ato any ambany lesy sokirina fangamo tsy hoe any ambany indray ny tapaby ny tena mipetraka ozy izy alahy sy mangina rangala hita fa zany zay raintsika mahazo betsaka arako ary aloha mitsisakisaka kely etsika to tsy misy ninona mantsy eto zany
ay ty misy boky maintomainty kely mpainotra avany ary mbola azo vatsiny izy zany kosa ny vony plastikako rarina izy raha simba na dia tototra elabe tato aza misy analan'andro ty fa aleo tsy arenaka ary maninona moa raha jerena avy hatrany ny ao anatiny barakely hoany marina ary tsy boky ty fa soratanan'olona tena diary aleo moa mipetraka etsy amonina isika miasa video foana ranahy oke inona sady ary ty mitsoka andarany ty aleo le sakaina kely aloha mahaliana mantsy ty za ve lesy alany ifaninana amiko diary ny lasa ampiainany akety indray ro ny lasa tsy fanadino iza mbola e manolotra tsy izakory fa olona toanao ihany azo manapetraka ihany koa ka dia noararetiko ny fotoana nananako amelona soratra tsy maty vonoina fa anakery lalandava ho an'izay maky azy any orinany saingy tsy anakery loatra ny soratra navelany raha tsy tonjo le olona ny andrandra azy ka hatsapany fiantefanina niteraka ny fanahy tsy za akory ny tompony soratra fa za aza mba ny antefany tsy le ny antefany ihany nefa ka nikobona rery ny rakitsoratra raketiny fa le miny manoratra mba hiantefany hafa arak'izany dia tsy fotoana lanilany fotsiny akory ny fotoana nanondratana ny dity azy ty fa no za natokana ovolain'ny fotoana sy ny soratra dia afaka manokana fotoana hanoratana mba hamolavola olona ray anohany any amin'ny fotoana tsy voafaritra satria ny soratra hono ny mitoetra azy irina mba hampitoetra ny afatr'ireo mampiasa azy ireo namako amin'ny fotoana tsy ampoizina indry fa no mamino sotroiko atolotra hoe fampisarana aminao ary ny mangidy kosa ho siombonantsika amin'ny fijaliana eo ampamakina ny afo mahamainy ty fiainany ty hany andro hany volana omby azanao amin'izay fotoan'izay dia tsaroa fa mety mba nisombony kely avy amiko izany ny valipiti angatahako dia tsotra ihany hitoto ireo olona mila vonjy aminao fa aza omena lamosina ny antony satria anisan'ny nahelikiliky ny olona ka nahatsapany ngidi ny fanoliana sy ny dratranterany amin'ireo ny arany izay no ela fa indro ny fotoadiny diary tiako ifampisarana nosoratako indrindra mba ho fandiny tena ho azy ho fanomezana ho anao menadazay nateraky neny ary samy zazasary avokoa izany hoe samy hafa ndrainay saingy ny fankaty fatratra izay na dia izany aza fivarotan-tena no asa nataony neny mahatanjaka sy nanana diploma afaka hitadiavana aza ihany saingy narefo tena rehefa angamba ny finiavany amelany ty asa malotony anokatra amin'izao fotoana nodratako izao dia mbola io asany io ihany no amanany andety sombony hainy tsy manapitiny mazana dia to fahasorenana ho azy no mahitanay menatahakely mipitrapitra eo ambany masony izay moa tsy nanana olona hafa nantenaina na dia ray aza ka tsy hafa-ny ala tamin'ny masy feno fankahalana nantefan'ity reniny zanany moa tsy avy be an-tany ka sady tsy hainy vonoina ny sarotra nantsirana dia toy izao ny ampahany fifampitondrana tamin'izany lanja tena tsy vita nge ny etomodiko nefa le mpampianatra masika be iny no aminay raha pisy vao miditra izany ve fangahy lahy tsy nanao entomody malariva ka nasainy nenina na DVC sy dosy angady ela be izy vao vitako dia avy eo koa mbola nasainy sitina rano be lehibe jerendringe ny tanako fa mivoto rano mihitsy eo jere lamosiko ato zao manahitaina mafy ery ndrekakeo andray tokoa lesy reto izy mampalahelo ahela
Eny tsy manino izany fa piako elahy manao ny entomodiny lahy rehefa avy eo izany dia hitany tendry miezaka mianatra mafy tsika dia mba manana fiainana tsara ny aoriana any fa tsy ohatran'izao foana dia azakivy amin'ireny toetrany endreny. Ka zangery lany efa miezaka mafy any saingy matin-draharaha loatra dia zara manam-potoana ianarana lesony. Rehefa any am-pianarana indray raha dia matory ampitoerana fotsiny noho ny arerahana. Fantatro le izany saingy tsy misy azoko ataony latsaka ny dranomasoko amin'ireny saingy hatreto dia tao mijanona ho fangorana fotsiny mbola ho avy lesy ny maraina ary tendry Hoadray lozany indray tao amin'ny tatasika ataon'ny efitra ato fotsiny mandeha anakarakara ny sakafo fa misy alehako amin'ny 7:00 ataovy tsy masaka amin'izay ane raha tsy ataoko mahita reto eneny ary inona ny endrasan'ny lehibe lobe ty eo samy azo taka iny ary tatasy dia mandeha ihany te misitondrana angany marana izany taovy tsy feno ane mibarika eo rehefa vety izay dia sasany io lamba raiko vety efa nalonako io ao aorianan'izay vao mandray ka eny ve izany toko indrisy ry zandro malalako tony foko avy nitritra ny antso mahita lamotsikafina tamintany no taka mandrivorivon'le atsotsoka hoe neny iny fa nahoany zaza tsy nindrina ve eny ekeko izany zaza azo tamin'ny fitsangajangana tokoa ve nefa na izany azy dia tokony hipetraka foana ny asin'ilay rano mokoriana ao aminay. Aleloha tambatambazana kely izy fa tsy misy olona afantenainy anome an'izany raha tsy izay ihany ka ndre efa mitoka-monina ao an-davarangana indray izao izy. Tendy ary toa mitomany lahy tena tsy hitako mihitsy izay iainana ary lanja. Aiza na mety na tsy mety ny atao tany dia bedy foana tsy vitan'izany fa voadaroka mihitsy ny teny marary moa amin'izany efa tsy resahana tsoa tsika nefa fantatro izany ry tendry ary izany mihitsy ny nandehanako aty amin'ny lahy satria ny zavatra mampangirifiry any lanky dia mampangirifiry aho koa ka tsy tiako hoe lahy alahelo lava eo satria manimba ny fony lahy izany mbola tanora kely io lahy ndao mitsangana dia andao hipetrapetraka ery ambony-drano ery tsika menada mba afaka ny sorosoro lahy amin'izay andao re solo fa nisy endriry lanja fa ratsy izany angamba dia tsy mba nisy hafaliana mihitsy ny fiainako nefa manina ary tendry nefa any andro ray tsy maintsy andehana ao amin'ny fiainana manokana amin'izay fotoana izay ngamba dia ho afo be isan'andro ny ainako aza mieritreritra n'izany lesy tsy fandao izanytsika ninona mitranga ny hevitra elany tsy haiko fa raha za manokana aloha dia tsy hamela ny laho irery izany raha azo tonga eny misafidy ny iarahantsika mitoetra foana dia natao saingy na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy ho tonga ny fotoana isarahantsika okizay lesy aleno avy no anambaran'izany fa zao ry lanja tsy mbola haintsika izay ho fiainana ny orinany ka mieriteta hoe maninona raha mampanamboatra koly mitovintsika da amin'izay mantsy raha misy fisarahan-toerana ny orinany noho ny tosiky ny fiainana dia tsy fanadiny mihitsika fa vao nijery ny koly iny dia ahatsiaro hoe ray foana tsara le hevitra kanefa tsy dia maharesy lahatra le hoe koly efa leo ngamba zavatra fa mba maharitra sy tsy atahorana ho very dia inona ary ozy indriny no atao tomboka vatsan-tanam-bokovoko ny eritreretiko dia eo amin'ny voatanana no atao fa atao kely dia kely satria mety hagaga ny olona raha lehibe dia ny asy na litera teo akaikiny izany hoe tendry ary ny lahy kosa asiana L izany hoe lanja ka hoana manaiky lahy
Mety tokoa izany ka maninona nefa mora hoe androany no atao dia mireny olona mahay azy ireny mihitsy no hanovantsika azy, sady amin'ilay tena mahay miangaly ireny mety mba tsy hitovizana ny amin'ny olona. Ndao azy sady tsy manam-potoana afaka ohatry ny androany koa tsika ka aleo ararotina maika aoty fa voadarika ao indray. Aleo tiofiko maraina ny efitrano neny fa sao dia hidirana angano eto indray, sady mety ho taratara vao mirava avy any am-pianarana rarifa. Ny fotoboloko azato efa maharary foana tamin'ilay nongotana omaly, kanefa nety resaka sakafo tara 10 minitra fotsiny sao dia atezitra azy indray nefa ilay voareporepy maraina. Aleo aloha enoina hoe fanovozantsika. Oay, ary ny telefona izy izany. Fa ianao io moa aiza zao? Hay ve vao any an-dalana ka zao rehefa tonga any amin'ilay olona andray anentana ianao dia ady adio tsara hoe firy taona marina ilay zaza ilainy. Mora tedavina raha sivoka hatramin'ny 12 taona izany tsy miandry ela izany. Fa inona marina hono ilainy zareo azy? Ohatray ilaina fatarina tao inona koa moa izany fa tsy rehefa azo ny vola be dia izay aza matahotra ianao fa karakaraiko tsara mihitsy mialohan'ny andefasako azy ihany. Mbola afaka tapabolina moa izy teo? Hay, mbola ho elaela anie izany okey ary 12 taona zao nefa siro fa ho hitako. Izay izany fa mahatoky anao ahy hitantsika eo ihany atao rehefa mipoaka ny afera. Oay, tena niendresaka. Iza monina hita teo ohatry ny mampia ihany resaka neny telefona teo ry lanitra dia sanatry ve aleo ny ampitsona namarina an'izany, mila mailo manomboka eto. Azo mpanitra valoteny izany efa hita ambaravarana ny kapany. Tendry tolozany la matoritory ao. Raha tratra neny eo ela raha tsy voadariko indray mitsangana teo dia ndao anasa lamba aingana na farafaratsiny eo ambany farafara toy ny fanaontsika ireny no matoro avizana. Ka izy ihany ara no niteny tamiko hoe tsy manao ninina hono fa makainako. Ino ny raha valo izay androany dia vantany vao tonga tato an-trano dia nasaina nanao dosy dia avy eo nosorany any menaka ambony latabatra io ny vatako manontolo dia matoro izy fa tsy mahazo manao raharaha fa ilanja ihany no manao ny raharaha rehetra. Inona tsara hoe ry Tendry? Ka izany efa nilazaiko indry izany dia mbola nampiany hoe voakapoka hono ara tratra amin'ny manao raharaha eo dia tena gaga fa ndrianga ahoana. Dia lasa izy izao? Lasa ny voakany. Tena mitombona le ahako. Mila karakaraina sy atao matiodio tena satria amidy avako andro vitsivitsy. Tena vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra. Dia zanaka nateraka izao. Tena loso ty fa tsy maintsy mandray fepetra. Tsy voiko ny zandriko. Dia ahoana re izany? Ampahafantarina ny Tendry ve? Aleo rangata taraina azy ny zavatra reko. Fa inona ary ty mampivandravandra ny lanja tampoka teo sady aty amiko foana ny masony. Fa misy inona ary lanja fa naninona rio baiko neny ingeo azy zany fa tsy hoe zany kamo ataoko fa fantatry ny tsara ny fa azo toko manao raharaha. Fantatro lesy fahazaza mazoto sendry lahy fa tsy arak'izay eritreretin'ny lahy akory no ao an-tsaiko. Izao ny marina. Tadiaviny neny amidy lahy. Amidy? Fa ahoana nitenenandry an'izany Zao andrasy fa ho tantaraiko amin'ny lany resaka reko.
Efa lasa lavitra ihany ve tsika tazany tendry? Efa lavitra ihany ka. Efa ora ray sasany kosa nge zay. Miandro ary sy efa mimazava. Eny aza angamba zao mbola tsy mieritreritra azy voakory. Dia makaiza moa zany ty diantsika ty Lanja, Zao zava-dehibe fotsiny rehefa tsy eo ambany masony intsony aloha tsika ta. Irezy fotsiny dia mahita lehiny foana tsika. Ary andolo akaina kely eto ambony vaty eto. Sady eto mahatazana tsara ny fipisaha masoandro. Tena matahotra zany ry Lanja. Miahany efa ratsika menada tia tanin'olona tia. Efa lasa lavitra ngetsika. So marina le hoe kamboto velony ray. Ny ray tokony tsy fantatsika anarana akory. Aza mitanisana izany tendry mahavaky fo fotsiny izany. Avy eto akaiko eto. Aika na avy hitan'ilay iny masoandro miposaka mahafinaritra iny. Rehefa mandefa ny hazavany sy ny hafanana izy iny dia manavaka ny olo omeny izany. Dia omeny avokoa na ny mahantra farahidiny na ny mpanan-karena faratampony, na zanaka mpanjaka na zanaka mpivarotena toantsika. Toy izany koa na dia kamboto velondray aman-dreny toy izao atsika dia misy hery iray mitsinjo antsika foana ny ambony ihany. Tsy izany fa Andriamanitra. Mino an'izany ve la? Eny za nge mino fa hoe manampy izany Andriamanitra izany. Fa ny tsy azoko dia hoe maninona raha hoe neny fotsiny nataon'Andriamanitra ty antsika dia tsy misy zo fijalitsika izao. Mitady hanome tsiny an'Andriamanitra ela zany. Mitady fa eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy manana anjara azy fijaliana ny olona tsirairay. Ka izay angamba no anjara azy fijaliana tsy maintsy zakaintsika eto amin'ity fiainana ity. Ka netsika ny hoe mafimafy kokoa noho ny an'ny olona ve? Tsy ry tendry mahasoa antsika izao matoa natolotra antsika. Ny tsy azo atao dia milopika eo anatrehan'ny olana. Raha izany mantsy dia resin'ny biby sika satria ny akoho kely ny rehefa iliky ny reniny noho ny tosika voajanahary eo aminy dia lasa mamelo tena rery fa tsy miandry tsony izay tadiavin-dreniny. Tsy misy mihitsy hoe nisy akoho kely ray maty ny areti-po satria vonoin-dreniny sy tsy nomeny sakafo tsony. Ary tsy navela ny alika eo ambany elany. Mahita teny elana mihitsy nge ty zoko vavy ty. Tena miaika anao ka. Ny tena tiako atongavana ary tendry dia izao tsika ihany manoratra ny tantaram-piainantsika. Ka raha vahakiviana lava ny soratantsika eo amin'ny sorotry ny fiainantsika dia ho resitsika. Ary ny olon-dreza dia tsy ho fakatahaka velively. Ny fanohitra amin'izany kosa dia hoe raha herim-po sy fahavononana andresy no hitan'ny hafa nosoritantsika teo amin'ny lalana ny diavintsika dia sady andresitsika ny fakatahaka ireo mitady ho resin'ny fiainana ny aorianany. Marina tsy azo lavina izany. Ary angamba ny anao ty napetraka Andriamanitra mihitsy mba rifenitra ho atsotratry ny famoizam-po. Sary ery tendry fa iainantsika aloha ny ankehitriny aleo anjaran'Andriamanitra no avy. Andao zato izy nitsangana dia andao tohizana ny difa ampy izay ny fakanaina. Fizana very sandro malalako. Ka efa andro vitsivitsy kosa nge izay ry Lanja. Tsy maintsy miala lavitra toy izao lesitsika ry tendry vinany hoe indrotsika ny ala an-trano kanefa ny orom-ponenana tsy lavitra eo. Ka na ho ela na oaingana dia anana ny teti-dratsy ny isamborana antsika neny. Ary amin'izay fotoan'izay voaloza kokoa ny afitsony amintsika menata. Tena izany tokoa. Tsy ahamenatra azy angamba ny amono antsika satria diso fanantenana izy. Izy raha teo tsy misy fomitepo antsika mahazanany antsika akory ka. Mahagaga ihany aloha ary matetika mihitsy ihany mametra-panontaniana ny amin'izany zavatra izany. Sy mainky tao fanontaniana tsy misy valiny hatrany. Amiko aloha dia hoe izany antsika fa ilay fondreny eo aminy no mety tako ny fitiavam-bola be loatra. Asa lesy ry tendry.
mety ho izay marina angamba. Fa leo any izany ka ny ankehitriny no andeha mpanjinina aloha. Ary hafa mihitsy ny fiainana ty anaty ala ty. Eno a? Mahafinaritra ny sikamboro kely sy akapony fotoana. Saingy tsy dia ahitany tsindry-firika. Mbola tsy tena anaty ala tsika ry zandry. Angamba vo 2 kilometatra izay ny vita. Zany ve? Raha izaho zao no saina miverina amin'ny lalana dira tsy tiany ala iny tena tsy mba tadidoka. Ary aloha aty asiana fakanaina kely. Rehefa maizina ny andro vao matory-tsika ry tendry a. Tsy ho ela tsony mantsy izany fa herezy foana aloha ny dia. Rivoty ny andro. Takariva manainga ny fanamba andraikitra ny diary ny vetsivetsy ny lasa. Inona mantsy fandiam-penina izay mpiara-miasa mavitrika amin'ireo be fihetseham-po ano antoka ampitoetra n'ity fotoana kely mafonja hitodiana ny lasy ity. Efa ho eritaona sy tapany izay no nanorenanay mena tafinenana kely tato anaty ala tato. Tsy nisy hevitra fa tsy ny fitsoahana atao amin'ilay hakany kelinay sisa no azo natao satria loza amin'ny tatao ny fikasany neno anay ta. Nahafoy ny fianarana. Nahafoy ilay sarisarin-drenonay. Tao saritsariny tokoa satria na ny fomba fifandraisanay nandritry ny fotoana mbola nirahan'ny toetra dia tsy mba nahafantarana kely akory no mahampianaka hafatotry ny indray raisana. Fanontaniana rivo no materaka izany. Saingy tsy nahitana valiny. Ampiononana ny fanontaniana vitsivitsy voavaly eo eo. Avy be faharoa ihany koa ny fanikilian'ny mpiara-monina anay satria taranak'olon-dratsy io. Nataoko taporay tamin'iny izay menata. Ary mazana ny voatondro-molotra sy voaheso. Ny fahatsapana an'ireny rehetr'ireny ny ampony fahafantarana ny saika ivarotan'iny anay no nanananay herim-pona makivaky ny lalany davitra ka nanorim-ponenana ty anaty ala ty. Hatramin'ny alana tany an-trano izao dia toy ny ainam-pilaminana izay menadana dia miahatena aza. Ekena fasahirana koa izay no fizarana ny fiainana ty analaka nefa aleo lavitra na mbola tena tamin'ny fiarahamonina amin'ireo mponiny ala toy izay no filaneny anaraka ny fomba fiainany. Fahafahana lehibe ao anay izao. Kanefa fahafahana tsy azo mora foana fa lana fahasahiana. Kanefa dia ny indraindraiky toy izany aza ny fahafahana dia mbola tsy haiko ny avoaka ny ampitso. Lanjo. Ahoana lezy? Lasa ho any eritreritra. Ny amin'iny izany? Efa ela ihany izay nenantsika taty anaty ala taty izay. Dia manontany tena hoe tsika ve mieritreritra ny tena onona ty mandrakizay. So mba misy fiainana tsaratsara kokoa ny ivelan'ny ala any. Izany hoe mba ahafahantsika mivelatra kokoa. Rary ny alara miteny an'izany satria tsika efa nahita ny fiainana mandroso kokoa. Eny efa nanana eritreritra ohatran'lahy koa. Tsy mety tokoa antsy io sain'olombelona io raha manana endrim-piainana miemitra. Firifiry amin'ireo mpanan-karena mahantra moa no marary saina mihitsy satria nitsaka ny saina ilay fiamorana. Dia toy izany koa tsika. Zatra nanana trano misy jiro, mandeha fiara, matory amin'ny fandriana tsara tarehy. Ka takatry ny rehavy hatrany no tiako lazaina kanefa toa sarotra ihany ny anatanteraka azy no tsika tafiditra ty afovoan'ny ala ty. Ka izay nge tiako mba hifanankalozan-kevitra. Karaha ny hevitra aloha dia izao hoe raha mieritreritra ny findrafonena amintsika dia tsy maintsy mijery tsikelikely lalana ivoanato. Tsika koa moa andro takariva ty vao maizina nanomboka niditra ny alaka na dia ny lalana nidirana tato aza dia tsy tadidintsika velively.
Ka tsy otrandray raha izany ka hoe ahoana? toizitsika ihany ny fiainantsika andavanandro, izany hoe sady mandeha mihaza sy mitady sakafo no mijery tsikelikely ny lalana ivoahana ato. Indray kosa moa mikarakara ny tokantrano kelintsika sy ireo fambolena kely manodidin'ireo ihany aloha. Tsy miandry ela fa raha-pitsy ihany izany dia atoroka e. Efa ho faty tia ny masoandro, nakaiza ihany ary tia tendry. Sady tsy fanao no mody hariva ohatr'izao a. Sady sarotra ihany koa ny fidirana aty an-trano amin'izao maizina izao no miala mikitroka dia mikitroka. Raha hotsinaina nefa vao maika nahirana satria tsy misy lalana mazava hifanenana akory. Mampitaitaina ny toe-javatra toy izao ka. Mety hanala tia mantsy mbola misy bibidia ihany koa. Dia ho sanatrivy engany eka mba ho ahiahy ihany ny azy zany. Ny feon'ny alina koa tia mampitahotra. Tohotry ny zavatra hitranga izany foana. Marina mafy raha mba hisy toromaso vanona ny olona. Aleo ranga manarinary tia mijery sary ato amin'ity alboma keliko ity ato ka. Sofa mba tafiditra tao anaty entana io fony ny ala tany an-trano. Tia ny sary neny fombola tanora. Ary tia vehivavy fotsifotsy tia hitako miverimberina matetika amin'ny sariny neny. Tena namamy be mihitsy angamby io. Tia indray ny sarinay telo mianaka fony zavaka BBC. Feno fiatsaram-bela tsy marina ny fiainana ka. Tsy mba azo vakiana ao anatina sarindray mipika ny fiatsaram-bela tsy fa hita mazava kosa rehefa fandray ela amin'ny olona ray. Neny mafoy zanaka. Mifamadika amin'ilay faindren'ny tolo hoe ndray aman-dreny tsy mafoy zanaka. Sa ho latsaka eto indray ny ranomasoko mijery an'ireto sary mety tsara velatsy ireto ka. Aleo matory fa ohatry nefa nanakaiky izany toromaso izany. Tapabolana izay tsy midinitendry sy mitato an-trano. Efa tsy mahapetraka firy eo amin'ilay trano bolokelinay hatramin'izay tsy nahitana azy izay. Andriamanitro, fa nakaiza re izay zandriko izay. Maty sa velona. Tsy maintsy nisy nahazo azy ihany matoa izy tsy tafody. Ny zavatra azo antoka izao dia hoe mety lasa lavitra be izy dia tsy tafaverina intsony. Mikitroka dia mikitroka tokoa mantsy ny ala manodidina anay. Onjonjoko irery ve sisa sanatria? Tsy manaiky an'izany isaiko. Mbola manana fanantenana fahita azy. Eny izany mihitsy no mahatonga mivenjivenjy toy ny ataly ity. Toy ny hoe ahita ny tendrim-pohitra avy any anaty ala ka hamonjy ny tranok'olonay foana. Ary aleo andro somary lolokoko. Sao dia matsy mba misy toerana avoavo atazanan-davitra kokoa ny lolona. Maheno feon'ny zavatra mikatrokatroka izany. Izany indray misy biby toa mifanenjika no any. Ny manatona ity izany.
efa miakaiky. Isa zany. Zay vao natsiaro tena. Ty an-trano ianao e, tsy very anty anaty ala intsony ianao a. Fa very ahoana moa? Veriko. Zay vao tsaroko. Tany anaty ala nahitanao aho? Tany nahitako anao. Nariny namana tany sa zao mantsy e? Tsy poninany mihitsy mantsy no fahitako anao a. Oe, azafady aloha e, Repoza aloha no anarako a. Mpiaza sy mpakazo sarobidy amin'iny ala na very anao iny ah io. Faly malala anao? Lanja ny fiantsoana ary tsy olona very araky ny fiheveranao aho fa tena ponina tany mihitsy. Ay ve? Tsy lavitra n'ilay toerana nahitanao ahy iny ny akany kelinay. Zany ve? Ie. Nefa na ny fitafy a, na ny fiteninao de ampilazana fa tsy ponina an'izany ianao a. Zao e, zany tsy olon-dratsy akory lanjaka anafenany. Nahitanao torana de nanafitra anao. Zana teo ny hevitra fa ny feom-basiko zao no nahatorana anaoko. Mbola tantara lava be ny amiko. Manokana fotoana hafa mihitsy tsika hitantarana azy fa zao. Ahoana e? Tena misaotra anao aloha any sahirana namelahy e. Za moa tsy nahatsiaro tena fa raha afaka ny safidy aho de najanonao tany anala ihany no tiako. Tsy misy isaorana zany e, fa satria nahoana ny lanja? Satria ao anaty ala ao ny akany kelinay. Teo ampiandrasana fatratra ny verenany zandriko iny torana hitanao iny. Tokony tsy niala tany aho satria sao dia miverinao an-tranonao ihany izy na dia efa tapa-bolana lasa aza nandosany aho. Tena tsy misy mazava amiko zany e. Kanefa sao vao maika ampitomany anao eo ny toen'ny resatsika fa izao e, andao aloha tsika ka rivotra kely eo amin'ny terasy aloha andao mba afakafaka ny sorosoronao amin'izay e, andao. Tsy manenina ka sady tena mbola feno loatra sany fokosa. Eny oka aloha zay lanja eto io ny sezakelinao de avelako eo aloha ianao a zay. Misaotra indrindra. Mahafinaritra mitazatazana eto zany. Tsara dia tsara itsy ireny rano kely tsy lavitra ny trano etsy. Hafa mihitsy ny fiainana aty ivelan'ny ala. Mahatsinjo lavitra ko zany. Any anala mantsy izay todiana azo mandrindrina avokoa. Tazana avy eto avokoa ro mitendrombohitra mitomandavana manemitra ny lafin'ny troan'ity tanàna amoron-drano ity. Aiza ho aiza amin'izao ary misy an'iny zandriko iny. Ekeko fa manala sorisoro ihany firindran-dreto voarin'Andriamanitra manodidina saingy tsy mety ny saiko fa makany amin'ny tendro foana. Indrisy mantsy mifangaro fahombiazana sy olana hatrany tokoa ty fiainana ty. Mba efa nisy masoandro kely miposaka ny fiainana saingy toa izay mba andrahoana sady. Tsy maintsy hitako tendry, tsy maintsy hitako. Mandra-pahofiana nefa. Ay ve toy izany ny tantaranao lanja e? Mampalahelo ahy ianao ka. Kanefa rehefa nanana herim-pona makivaky izay lasa izay dia antehanaiko fa anana herim-po hatrany ianao io ka. Sare raha amin'izay fa dia hatrehana foana ny fiainana. Fa izao raha ny amin'ilay zandronao indray dia hanao ny fara heriko hitady azy satria mpivezivezy amin'iny aliny ihany iny ahy e. Ahay. Efa maro koa ny olona vety aminay ity no very tao amin'io aly io e. Mikitroka tokoa manko izy io Tao sarotra inona ny mbola ahitana azy velona nefa. Za nefa tena tsy afeniko aminao fa
ohatry no mbola manana fanantenana be izany fa mbola hita azo velona somatsara. Hitanao zany ka zay ve mono irariana ry lanja? Fa leo any izany fa mba asaika anontany ianao tsy maninona ka hoe ahoana ny fanontanianao? Raha tena hainao rery marina no mipetraka teto hatramin'izay dia aizavy izany ny vady aman-janako ao. Ianao ty efa lasina daholo izy ireo ry lanja. Hitanao io renirano andrefa tanàna io, teo izy mianaka no namoineny raha le valinanana salamby iny. Azao mantsy misy fotoana izy io tondraka tampoko izany na dia tsy avy aza ny orany ety ary zay no nampavitaka azy mianaka. Mampalahelo izany. Azafady raha namofota-mandy. Tsy maninona ka. Ianao koa manana tantaram-piainana mampalahelo toy izany koa. Eny ambangovango fotsiny izany fa raha ho tantaraina ny Tsiprieny angamba dia ho zendany ianao koa. Anokanantsika fotoana hafa indray izany ka. Tsy maninona. Sady mahaliana be aza ny resaka izany. Fa tsy azoko le hoe renirano tondraka tampoka. Toa fisehoany zavatra hafahafa mantsy izany amiko. Ka izao manko e. Misy tokoa ny olona no minomino foana amin'io zavatra io. Misy ny milaza hoe tondra-dranondolo hono, fa ny tena marina ilay izy dia mifantatra amin'ny iranan-kilo avokoa ny rano rehetra avy any ambony any. Ka raha voavy be ny orana any dia tonga hatramin'io rano io daholo ny tondra-drano. Dia mahery vaika mihitsy indraindray. Eny fa na dia misy elanelana ora maromaro aza le orana avy tany ambony tany sy le rano tondraka e. Haiko ve ka misy an'izany fa azafady aloha e. Iverenako le tantarako teo ry lanja. To mitovitovy taona amin'izao izay zanako vavy tokana izay. Zany? Ary na dia ny toetoetry ny tarehiny aza dia tena mitovitovy aminao io mihitsy. Vao nahitanao dia tamberina kely tao an-tsaiko ny fiainana mianaka hatramin'izay. Ka raha mety iriko mba ho toy ny zanako atao trano ianao e. Fa miankina aminao ihany aloha le izy Efa fantatro moa fa ho amanokana ary dadarepoza dia tsy mba nananako hatr'izay ny ray mpiaty eo amin'ny fiainana. Ka raha izy koa fahasoavana avy amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Sady izay raha teo zatra nahilikilika teo amin'ny fiainana ka efa misy olona ndray toy ny zanany indray ve vao andady an-tsaina. Eo amin'ny havanao zao ny sao dia mametrakolana izy ireo. Za ny mpiavino aty avy any amin'ny faritra Atsinanana iny no tena fiaviako fa nanaraka ny vadiko no nahatonga onona teto. Vao maika ny hamasorina ny fanorenam-ponenana ity raha vao nahavita n'ity trano ity izay. Aleo mantsy soroana ihany no mety olana ko. Eny marina aloha izany. Izay no tena tiako tenenina fa rehefa tsy misy moa dia efa izay izany. Eto izany tsika mianaka. Mianaka. Vonina niaka ny anjara toeran'ny zanako na dia tsy hafeno azy zato isan-jato aza. Saotra indrindranaka. Tsapako hoe efa nosedrain'ny fiainana tokoa ianao ka matotra amin'ny lafiny maro matoa manadiady ohatrany izany. Raha tianao dia atsangako zanako mihitsy satria tsy misy olona tenaiko andovany reto fananako reto anaka. Zany ve? Eno tena misaotra dadarepoza. Mandeha ny fotoana marina. Efa ho roa taona zato ny rahana izy dadarepoza ny toetra tato. Mikitsa dia mikitsa ny orana ao ivelany ao. Volana febroary rahateo moa. Anisan'ny manainga ny fanahiko anoratra tokoa ny mahita orana milatsaka toy izao ka izany no andraiky hitako aingam-panahy ato anatin'ny diary keliko ity. Raha tsy ahivina ny laza dia tao anaty famoizam-potanteraka tamin'ny fotoana nanjavona ny tendry. Navery dia ihany ny fahatsoran'ny dadarepoza izay nandray aho toy ny zanany. Na zany aza nefa nitamberina matetika tena nifimpiainana teny ny alahelo an'ilay zandriko. Ny zavatra tsy haiko hazavaina dia toa mihelohelo eo anoloako foana ny tandindo ny tendry. Ary tsy mety manaiky ny saiko hoe maty izy. Raha tsy maty anefa izy tena akaisa. Fanontaniana mipetraka amin'ny tenako ihany izany saingy tsy mety voavaliko.
ny valim-panontaniana anisany mba nampionina kely ny foko teny hoe aleony ampitsy no ilaza azy. Mbola tena nitrotsaka ny orana, talakotrokotroka ny varatra, manjembony maso ny fiandefanitselatra mifanesesy. Hanohana izay le zandriko, hanohana izay le reniko, hanohana izay le akany kelinay. Na dia sarahany elanela tany marina aza ny tiana sy ny tia dia tsy avela ny embona tsy fandroehatra any. Na dia nangolangolainy zava-mahafinaritra aza ny maso ka nitsika tsy sazoka ny molotra ny alahelo sy nondratra ny fo mitoetra trano olatra tsy efa fana satria toa sabatra marany doro lela le lasa ka nanombotra ny feriny. Endresy ry fiainana, manovana mpivahiny tsy toetra eleto ianao. Lasa ny avarotsy mifody ary mikipy mandrakizay rehefa ela miasana sy ny ainana. Ampizay ny androany, in'izao toa misavorovoro indray tanàna fa miakatra dia miakatra olony rano. Oko izay ny dia penina fa dia jery ny zava-misy ao velany eo miandry ny aingam-panahy manaraka indray. Lalina kosa ny tantara izanyko, tena mahaontsa tokoa. Raha araka ty diary ty dia mbola hanohany izany lanja. Toa manana fihetseham-po hafahafa izany aka, toa tia tady azy. Fangorahana ve sa eny e, tsy maninona na inona fa tsy maintsy hitako izy. Ranto ranto, avy aloha lahy ty eny. Zay nga vao nahatsary teny alaka. Ny enay ato efa mitapaka amin'ny gony a. Avy lesy fa misy fiarahana azy ty. Ahoana ny fahasahoany lany reny valy tenin'olona nanaovantsika karazana fanadidina kely reny Ranto? Mazava be ngeletsy reny. Tratra mitondra-dranona irovaika ny faritra ivaiva rehetra tamin'io tanàna io dia tsy maintsy mifindra monina, ary anisan'ireny le lanja voalazan'io diary io letsy. Manamarina izany koa le lahatsoratra kely namarana amin'ny diary, izany hoe teo mpanoratana io izany nitondraka amin'ny rano. Le trano moa mianjera avy eo fa tsy mazava lesy dia ny hoe tamin'ny fotoana nitondra-drano ve no mianjera ny trano sa hoe efa nilozana elaela. Mety hoe nianjera tamin'ny fotoanan'le tondra-drano tokoa satria tokony verena ny toerana indray na farafaratsy ny namboariny raha ohatra ka hoe taorina ny tondra-drano voarava. Tahorako aza ty hoe sosanadrika maty tao amin'le trano le lanja mahafatifaty-lahy io. Aza miteniteny foana letsy a. Mahanao izay akivy akonge izany teny milazany fa tao babin'olo tsy fantatra sady fitiala zany. Azafady aloha raha hoe nahatoana ny lahy le teniko teo raha mandreraka vazivazy any iny fa rehefa tena karohana le olona dia mila manana paikady vaovao tsika. Izay olona mety hahafantatra azy ianao no ndio tadiavina ety amin'ny manodidina ety. Dia ahoana ka? Izay raha hitantsika na olona mahafantatra an'le reboza na ny olona mahafantatra an'le lanja. Azo antoka mantsy fa raha olona efa nonony elaela tety izy ireo dia tsy hovahiny amin'ny mponiny ety, fa tsy maintsy olona manakaiky an'le trano rava aloha no hanomboana azy. Izany hoe ireo mponina nanana trano tsy ravan'le tondra-drano. Ohatra marina ihany le zany raha mianjaka. Izany tokoa ngelesy no nanana namany. Tena tsy mampoditra amin'ny velively le tsy levitra ilahy mianjako. Hitantsika an'io izany le olona be fihetseham-pona babo sady foko letsy. Fa hoa lesy le anarany ve sa le asa sorany sa ny tantarany sa inona ny tena mampabonina vetivety teny? Mahagaga ihany mantsy hoe olona mbola tsy tany lavy dia tsy haiko tsony letsy.
sady lanosotra amin'ilay tantarany ka ohatra mivoangana ihany ty nanoratana an'le diary farany aza no voalotrona lasa tioza ka ao anatin'izany tontolo izany iny efa betsaka ny zavatra mety io ka te ilaza le zany laha hoe asa mety hoe fa maty zany nanga tsy zany mihitsy sako raha araka ny filazan'ireo olona nahafantatra azy anie dia hoe tsy maty izy fa ny filatrano fotsiny fa nitranga mety izy dia hoe mety efa nanambady izy ka efa miala tao amin'le tranony finranona azy sy mety eo lesy zany ary atsara aloha ty manao mpaminany sampoko ty fa raha misy ray ihany reny mitateraka tokoa nge dia ataoko mahity ala efa nytany afay amany zany iatsy havanana lesy zany fa eto le tanàna raha ny filazan'le olona lohatsy dia eo zao le trano fiangonana katolika tena marina zany trano maitsomaitso manatrika ny tilika amin'ny mpiangonana moa itsy letsy zany tena itsy ohatry lasa mitombotomboka be letsy mifoko marina ko inona koa ary ty kaloza tampoka ty aiko zany koany tondony avy hatrany fa efa tonga andray ve le ty vao misalasala nefa tany an-dalana nafana fo ery manaona toko fa to hitendry ve ianao ahoe tena io le tomboka vatsakely miendrika tanam-bokivoky eo amin'ny votanana ohatra hoe nga mifakalala nareo mihitsy tsy mahafantatra azy zany ako tena tendry ianao ka fataiza foana ianao manofy tendry tena ilava io kanefa marika tsy azo laviny eo amin'ny votanalahy io nge tsy misy olona manana an'io afa-tsika da tena tendry ianao tena mariny zafady aloha mady miselona raha le hoe tomboka avatsy aloha dia tena mitovy kanefa mienja no anarako fa tsy zany tendry zany fa ahoany zany ve fa inona moa zany no atondianareo aty ary isy nareo raha toka tsy tendry marina ianareo ka ianao ve aloha no lanja raha tsy mahadiso milohan'ny lazana iny atondrianay ary ie fa ahoana moa zany nahafantaranao ny anarako tena tsy azoko mariny ka aleo any an-tranontsika miresaka raha azo atao fa inona no aza matahotra ianao fa tsy olon-dratsy zay mandrosoary nareo tena mba zavatra tsy nampoiziko zao zavatra izao ry izy roalahy to tsy mino aho hoe le diary kely ndraiketako ny sombo-piainako niteraka n'izao zava-dehibe izao ka samy tsisy nanamponga itsika ny teny marina mandaly fa nysoratra mitoetra fa ny amin'ny menjy aloha ny tena mbola tsy azoko efa ela ihany manko ny nampinamana antsika fa tsy mba nahafantatra hoe ay ve ny tantarany lahy ty ka misy misafotofoto sarotra azavain'ohatra zany eny tokoa tena tsy niverina ho an-tsainy lahy mihitsy ve reny fiainantsika taloha reny za hitanareo tsy miteniteny io anie ka mamerina fitadiko any amin'izay farany tratrany fa tena tsy mety resy lahatra hoe zokoka ianao ry lanja raha tsy nisy an'iny sary kelitsika nasehoanao iny sy ty tomboka vatsakely amin'ny tanako ty ny zavatra tadidiko fotsiny dia hoe nomenjanahary no anarako ary ireo olona mipetrahako dia samy efa nalainy jolahan-keriny avoko taorina ny nahavery azy ireo moa nanomboka ny renireny any tady zavatra tao ary ny tsipina viamidy no hitako fa nahitana volangana ary dia tiany zasaranto ny lasa-pinamana laliny zany tsy very maina ihany na nyratako an'iny diary iny tsy takatry ny saina marina ny fitondran'Andriamanitra tena sambatra rehefa hitako hoe lary tendry aleo any aloha zany zava-nisy nandritry ny fotoana nahavery any lahy zany ho fantatra tsy kelikely eo ihany zany ary tsy maintsy fantatro koa ny zava-dehibe tokony hifaliana ankehitriny dia ny hoe hitako le veritaona maromaro lasy zay
Tsy adiniko misaotra anao ry Ranto a. Tena liana tamin'ny fiainako ianao matotonga amin'izao ty tantara ty. Tsy misy tokony isaoran'izany ry Lanja. Mba zava-dehibe amiko koa nge ny fahitako anao e. Ary tena tadiaviko tamin'ny fomba rehetra mihitsy moa zany e. Satria nahoana Ranto? Toy izy rehefa tolakandro izany resaka reo izany fa andao hisakafo aloka. Maki tsotsotra fa tena viza natateraka noho ny ditongotra lavitra be iny. Lanja, tsy nanam-potoana nyresahana rery tsika teo aloka. Tsara angamba raha rotiko ihany ty fotoana ty. Fa misy inona Ranto? Eny, zavatra mety hoe efa fantapatatro ihany no resahako. Saingy za milaza azy mihitsy zany ilainy. Sady tsy mety ny saiko raha tsy ilaza an'le izy. Ka lazao ary e? Mbola toy an'le diary ve? Mbola toy an'le diary. Saingy tsy diarinao rery fa diarintsika miaraka e. Mahaizina amiko zany Ranto. Aza vao fa tsy azoko zany ka. Zao ary hatramin'izay dia ianao ihany nanoratra ny diarinao. Ary za koa namaritra ny fiainako na dia tsy voasoratra ny diary tonony ianao azy. Fa ankehitriny dia iriko raha mba hoe miaraka manoratra diary ray vaovao tsika. Raha tsorina moa zany dia tia ara-dalana aminao amakivaky ny fiainana ary Lanja. Tiako ianao. Be fihetseham-po na koa ianao. Saingy eo amin'ilay hoe iaraha makivaky ny fiainana dia ahoana ry Lanja? tsy ny fihetseham-po no ilaina fa ny fitiavana. Noho izany dia matahotra ry Ranto a. Matahotra satria raha tsy mitovy lanja io fitiavana io dia handringa ilay fiarahana. Lanja, raha mbola tsy ampy andrefesana ny fitiavako ny finiavako ny tady anao ka namakivakiako lalandavitra sarotra dia aleo ny aiko mihitsy no ataoko antoka anam-porofoka anao fa tianao a. Sa hoe tsy mitovy sarangy sika satria za mivelona amin'ny fako tsimponina ary ianao kosa mpanary fako mba tsimponinay. Mafy loatra izany teninao izany Ranto a. Tsoriko aminao fa hatramin'izay dia tsy mba nanana fisainana toy izany ary tsy hanao an'izany velively. Za koa ny afaka miteny hoe za izay zanaka mpivaritiana ve no tiavinao e. Ataoko fa fantatrao tsara izany. Ny tena fitiavana dia tsy voafetra ny kilasy apetraky ny fiarahamonina. Fa matoa izy misy fepetra dia tsy mbola le andrasako aloha. Eny ary mafy tokoa ilay teniko teo saingy nataoko mafy moa zany mba hatsapanao fa ohatran'izany ange ny fo rehefa ty e. Misavasava ny ravina eo amin'ny toerana tiana iorenana mandrakizay. Ka aleo angamba tononkirara izay ny ndramiko kely. Zao le izy. Raha tsapanao fa mitovy lanja amin'ny ihany fitiavanao dia raiso ny tanako. Indro ary? Lanja, tena vokatry ny fonao ve? Eny Ranto a. Ny tena marina dia akatoko fotsiny afa efa hatramin'ny nahitako anao voalohany ihany no efa tianao. Misaotra ry Lanja. Sambatra satria nahita an'ilay silam-panahiko. Aza manafa hitady izay fomba rehetra sambatra ny tokantranontsika. Mafana dia mafana izany tafanareo ato izany ka rehefa tafahoana le sy ny ty sy ny tiana ry Menja dia mafana foana ny resaka. Ary taiza foana ho aty endry ty? Eno a? Za teto mitady an'la mihitsy. Ka tsy zara ny Lanja raha ve tsy teo amin'izay nareo afaka miresaka tsara. Marina le tsy le nilary Menja. Oay, zatra n'le manao elato koa fa azafady. Aza asiana an'izany le sy fa manjary mampiselanerana. Sady ny anay mbola ho zetraina aloha naharitra na tsia. Zao reraka izy endry dada. Rehefa nandinika an'le voalaza fa reninareo menada dia tiako milaza anareo fa olona tsy vaovao amiko izy iny. Fa olona nalaza ratsy tokoa teo amin'ny fiarahamonina moa rano mariny. Aza vao misimisy kokoa e. Mbola mila fotoana lava le tantara fa izao nazoko lazaina.
olona tsy niteraka izy iny fa roa ny karazan'olona mpanao afera zazakely eny amin'ny hopitaly rony efa maro nireny mpianakaviana tratrany izany hoe mody lazainy fa maty le zazakely ay ampitezana olona ary amidy rehefa lehibebe dre kakio tena lozako tena tsy napoisiko izany zavatra lasainao izany zany hoe tsy zanany kory zany izay menadara zany no izy eny anaka zany ny mariny nefa aza asiana resaka lava aloha fa efa nandray ny vali ny asany any amponjy izy laliny ray zany marinako efa zao arahantsika izao moa ny toeny tantaraka izao hoe mifankatiava tsara olona efa nofanony fiainana anareo ka tokony fantatrareo zany misaotra indrindra ary dada fa tena zava-dehibe ny vitanao tamiko tena tsy voavaliko mandrakizay fa ao Andriamanitra maly azy dia iombonana iretra izay fisaoran'izay raha tsy teo tokoa ny mantsy angenao dia angamba tsy nahita ny lantsakory tsy misy tokony isaorana zany ndraka izy fa iverotony ray niteraka sy miahany zana ny fiahiko anareo manomboko izao efa niraisiko zanako moa lanjaka rary raha toy ny zanako nareo rolahy ny amo fiainako efa vita nareo no manao ny tantarako dia zao raka izy io ny trano ary eo ny fananako rehetra trandreo mba hitsakanareo amin'ny fiainana za moa eto foana mandrapikiko masoko misaotra indrindra ry dada za moa zany itoetreto sa hiverina any amintsika ry rato raha tianyse dia tsika miara-manajary ny tanitsika tsy omby akory anareo ka ifanotontoerany sady ampy isandratanareo reo hoe marina izany teny tady zandry tendry oay dia iza tokoa moa zany tena hiantsona ny laty menja sa tendry mbola anao fikaroana momba aloha ka rehefa vitako diary zany dia hitantsika eo izay hiantsonay ataontsika hoe diary ny menja sy tendry ny lohateniny ary mety izay mamaky azy any orina no lasa silapa raha tsy faharitanao ohatr'izany le tsy izy tiry ny menja ny asa soratra ny hoe tsy natao hitadiavam-bola fa natao rakitra fanomezana ny taranaka any oriny aza miady vitanamiko SF Radio. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratan'ny Rakotofara Odon Fidelis nampitondraina ny lohateny hoe diarin'ny lanja. Nolalaovan'ny fantso, faly, miravo, sineza ary rakoto. Nandray fio tovy razana mamonjy nanatotosa Bruno Rakotomalala.